Tontosa ny tolakandro teo kosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny kaomandin'ny vondrom-paritry ny zandarmaria eto Antananarivo teo aloha dia ny Général de division RAKOTOMAHANINA Florens sy ny kaomandy vaovao dia ny Général de Brigade ANDRIANJANAKA Njatoarisoa. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'izy roa tonta ireto no nanazavany fa mitoetra ny ezaka efa vita ny avionivo ny zandarmaria pirenena amin'ny fitandronany filaminana. Ny filakevitry ny ministra farany teo no nanendrena ity kaomandy vaovao ity ary ihany koa na voatendry ny kaomandy teo aloha dia ny Général Florens ho kaomandy ny sekoly ny zandarmaria pirenena. Fa andraikitry ny tsirairay ny fandriam-pahalemana izany dia miainga avy amin'ny fokotany mitatra amin'ny boriboritany ary makany amin'ny komuna sy ny distrikt. Fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny ireo no antony fivoriana no tanterahana androany. Fanadihadiny. Namory ireo tompona andraikitra avy amin'ny fokotany 2010 distrika eniny ny commissariat de police Val eto Andrenivohitra ny teo anivon'ny faritra miaraka amin'ny préfecture de police ny anatsara ny fiara-miasa eo amin'ny tompona andraikitra ny filaminana sy ny fokotany no nifantohan'ny adiefitra teto. Ahoana no entina anatsarana izay fiara-miasa izay inona no andraikitra iza dia samy omena no andraikitra tadrify avy tafiditra ato anatin'ny fivoriana mihitsy izay hoe mila fitaovana ihany zareo farafahakeliny ilainy afahany mandatanteraka izay asay dia isany fampitaovana avy amin'ny faritra Nalamanga ho andreo le voamena fandriam-pahalemana atsaraina zany le fiambelana isafinyalina izay hoe inona ny andraikitry le voamena fandriam-pahalemana dia inona ny andraikitry le mpitandro ny filaminana fa ny andana amin'ny alina zany sy maraina sy sity mahery tafiditra tao anatin'le resaka ny fokotany afaka miidentifie mahafantatra ireo olon'ireo fa misy ny matahotra tsy samy teny dia hoe inona fepetra tokony raisina manoloana izay andraikitry ny rehetra ny fandriam-pahalemana fanamby apetraky ny faritra Nalamanga ny isin'ny fiara-miasa mirindra eo amin'ny tompona andraikitra rehetra manomboka amin'ny fokotany ahafahana mahita vokatra mivaingana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana.